Miarabantsika rehetra tonga sondray atao anatin'ny tsy mahaleon sampona tahaka ny efa mahazatra antsika tato ato dia mandray ny filoantsika miarabanao andray matoa filoa. Akafaliana indray no iarabanantsika rehetra manaraka ny tsy mahaleon sampona amin'izao fotoan'izao. Amin'ny tian'io ity dia iresaka sika ny makasika ny fitantanam-bola izay tokony ho fantatritsika ao anatin'izany hoe fitantanam-bola izany. Isan'ny zavatra nahagaga le tamin'ny fandaharana farany izay nataonao dia ohatrany hoe mampianatra finance publique zany ianao, zavatra andrasan'ny vahoaka nefa andray matoa filoa dia ny hoe inona no tamberina andraikitra azo tamin'ireny volabe ireny nitatitra momba ny fampiasana ny vola fa tsy lesona tahaka an'ireny. Ataoko fa tsy olan'izany mba matsiaro ny fahiny, mba matsiaro ny taloha, ary eto dia te ilaza hoe tena ilaina ny milaza amintsika sy mampafantatra antsika fa ny tenanay dia mpanabe ary dia mampianatra. Zany ny asa mandrara ka tsisy olana zany, tsisy olana hoy aho. Fametram-panontaniana dia ny hoe ohatrinona ny efa azo, ohatrinona ny mbola andrasana, ary ny hoe inona ny mba azo ny vahoaka tsapain-tanana tamin'ireo vola izay azo ireo. Ary fantatro fa mila zavatra mivangana ny vahoaka malagasy ankehitriny, kanefa te hiteny aminao aho hoe mbola teoria aloha no betsaka hatreto, ary io no misy ary io no atao. Dia ozy aminao hoe asa anao anafetra afaka kelikely, mety ho afaka rapitso, fa ny efatra taona koa moa ty efa madiva hifarana, ka dia hitantsika eo ny anaovana azy fa mbola dinihany zany, mbola andala-pijerevana an'izany zay amin'izao fotoana izao. Mety marina ny teninareo, marina ihany koa ny lazainy namantsika teo, satria hoe mankaleo ty resaka vola ty. Tsy maninona, somary hovatsika vetivety ny resaka fanovana gouvernemanta. Misy ny nanapo, misy ny gaga talanjona hoe nahoana ary, nefa dia te ilaza amintsika hoe io anie tsy mandeha lavitra, fa reo ny ala reo anie, reo ny esorina reo anie, afaka kelikely dia mety hiverina eo ihany. Ny tao amin'ny Air Madagasikara zao dia fa nisy ny resaka hoe tsy mahavita, iarahantsika malala fa io izy fa miverina eo, ary ireo sasan'ireo koa mety hiala kely dia hiverina eo. Ianareo zay mbola eo iza malala mety hiala eo nareo fa hiverina eo. Zany zavatra zany dia mety hiseho zany zavatra zany. Io zao dia iarahantsika malala ny tao amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny izay namoaka ny lisitra, za tsy teny hoe lisitra mainty, fa ireo izay mamoaka ny secret zay tsy tokony havoaka mihitsy, ary tena erreur grave be mihitsy ireny nataon'ireny dia nesorintsika kely izy, napakanaina kely izy. Asa mety hanao vakansy any an-talahy izy, tsy mampaninona zany, maka-rivotra kely ihany aloha fa leo izy lohakaina kely. Dia mino aho fa tsy maintsy ho avy, ary ho avy amiko ilay hira manao hoe manimanina ny antalaza. Dia mangataka kely ny teknisianina, asa raha afaka mandefa an'izay izy mba alefaso kely zay hira zay, vetivety fotsiny, vetivety fotsiny, fa mino aho fa homanina azy ihany. Hirahirako irao amorano masinio lay fipetrahako, o mandrapio indrany velomanioany miady resiko tsy miova ty arivo. Manimany ny antaraza, many ny antaraza, manimany ny antaraza, komany antaraza.
fitsorana ny teknisiana izay nandefa nyzay hira teo izay araka zany dia mety mbola iverina ny teo aloha izay efa nyteneniko teo moa zany somary lavalava ihany koa ny fotoanantsika androany satria dia ny blabla mibetsaka atao anatin'izay kanefa dia manome fotoananao ny tenako a ho amin'ny tsy mahaleon'ny sampona ho amin'ny manaraka indray dia samy ho tamin'Andriamanitra tompoko a ho amin'ny manaraka indray akasitrahana ny vahintsika tato anatin'ity fandarana ity manome fotoananao ny tsy maleo sampona ho amin'ny manaraka indray tahaka an'izao eto ihany ny fotoanantsika mandrapiresaka mandra-piona tompoko okizay aza mitsamboamboatra tsony fa efa vita ny fandarantsika